atolotry ny Excel radio anareo mandritra ity herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe alina mainty. alina mainty. Tantara no soratany Aloka Tefisan. Ireto avy no anomena ny tantara. Aline Sofarantsa, Mamitiana Jeremia, Tany Andriamaharo Mirado, ary Vanilon'Andrianina. Nandray feo Fitidialy. Nanatotosa sy nikirakira ny lafiny ara teknika. Mamitiana Jeremia. Andro voalohany fa inona lesany tiana olana ao to iloza lahy midikody eraka ny trano fotsiny ka tokony efa ho any amin'ny karera nge lesitsika zao Raha mba fantatra lama tsy ny tena olana. Tena olana goavana miankina amin'ny fidiram-bolantsika mihitsy. Zany dia ampitombona saiko amlahy. tsy azoko le sarobainina Zany fa hoana inona zany ny zahoanisy azao misy blème le sy ny kareram-batsika misy blème. kozy ve fa blame ohatriny ahoana le zany aza vao tsara aloha tsy haiko aloha zay tena antony fa herinandro zay dia tsy nisy nahita vaty so no mipitrandraka amin'ny vatsika tao. ka izay ne zany le sy nampimilina zalao malariva iny ahoana dia inona moa zany nataotsika amin'izany tsara jako tato ato zao tsy tafanandrasy teny aterina mihitsiko fa arina nanao raharaham-barotra tamin'ilay vazatsona hoe asizay dia ahoana natao tena enjana be aloha ty tsy maintsy ho any amin'ny rangamahay zavatra iny le naletsika tamin'ny voananomboka nokatra ny inona moa le fitendram-batsika iny antatiny lava iny rahatitiko raha kotona anaran'ny linga iny ay le pimasy iny zany izy iny mety tsara mihitsy zay ka dia azandrasana ela le zany dia ahoana nefa nandaovana ny karamandry zalahy mahasinay zavatra matsy ny ranga iny zay aloha ny ramplazany olona mino fa ahita vaholana amin'ny karerantsika lesy izy fa zao mbola tsy mandray karama aloha zany zalahy hita eo amin'ny herinandro manaraka io zay nge le safibe toba aleo am'izay le samy monja vidintsika dia samy monja ny raharahany sura lesy aoka lesy aloha tonga dia ho any amin'ny ngarako tokoa. Raha tsy diso dia tilitoerana misy an'ilay mpimasy antsoina hoe raha koto efa ela koa anie izay ny tsy nandehanako taty izay any ka ataony ovatra amin'ny toeranako efa misy tranony olona manodidina ny tranony le trano ngiarakoto azy ty to efa ôlobeko sao ve tsy atahorana rehefa misy rivotra sy orana raha zao no avy ny siblona sy rotany ty aloha tonga dia andondona ka tonga dia midiana ry tovolahy efa hita amin'ny masinato zao ny endrikao ohatray tonga dia hita aloha nefa ne voaty ivelan'ny varavahana ohatray maso marina tokoa moa tiako za ve dia mampiakany hiakatra amin'ity tohatra ratsy be ty zany ako esoriny kapo tena esoriny ambany any tany masina io idilanao io zafady re toko fa tsy tadidiko ao fa esoriko aloha ty ao dia midira amin'izay ianao ry tovolahy mipetra etsy misora topoko
ho tsy sasaka ny volony. Ny tareny amin'izany efa kentrona be. Efa ela manina moa izany tsy tadiako. Telo taona lasa angamba eny raha tsy diso fa afono izay tsy langa nanokatra n'ilay karera. To variana be anao zany tovila. Inona no anampy-masina anao? Inona? Zao re tompoko ny adinihako io miaina anao ny masiny. Ary soa malaky. Dia izay tompoko ny atondiako inona azo atao mba anarena ny karara fitrandrana vato io? Efa ho tapa-bola anao zay tsy nahita vato tsony za lampitrandraka ampiasany mantsy dia mody maina foana isan'andro. Veka zany. Leo aloha jerena. Aza manahy ianao fa tsy zavatra tsy hay masiny zany. Zao apetrao eto aloha ny vola tsy hovaky. Ataovy eo. Tia tompoko ty dia mba jereo tokony ataonay ry misy rakoto mba jereo. Or fa ampijerentsika masiny. Masina ozy. Ongety zazalahy ty mba anontany aminao zay tokony atao. Tsy mahita intsony ny arena izay tadiaviny zareo. Inona ny ataony? Inona no atony mampiafina an'izany? Vaolana izy. Troy azy tokony atao. Anao ny arena, anao ny vahalalana ka aseho eto ry masina, aseho eto ry marina, aseho izy. Mangitangitaka ny rangahy. Jereo ohatrany hoe miresaka amin'ny zavatra nana izy. Dia jereo fa miteny amin'ny teny tsereny. Mampatahotra sady fetsiny marina. Feno karazana tapakasy maromaro fatopatiny eo alohany. Ao anaty zava. Iny fa mitodika ty amiko izy. Ka zao ny hitako sy ambara-masina telo tovolahy. Ahoana izay tompoko? Somary entaketana ihany fa mihinao fa vitanareo Eny mihinanao tompoko. Mihinanao moa zany fa tsy mihinanao Eny mihino ihany koa moa zany. Sao ary nisy nanota faty ny toeram-pitrandrana reo vato ka nitahaka zavatra mba hamelena anazy amin'ny asiny taloha izy. Vita io dia hitomba ary hiavosa mihitsy ary ny vato saripitisa karazany mbola hipotra eo. Zany be tsara kosa zanyko. Ka inona ary ilay takiny masina mba amerena zany raha tsy mahadiso? Sarotsarotra hoy ateo ka. Zaza kely voateraka le izy, zaza mena vavy. Io no entina latradra eo amin'ny karera. Io no takiny. Maninona tsara hoe zaza kely voateraka? Zany no takiny. Satria ho tavato ny toena ka mila azy eo latradra eo. Ahoana ny avitanay an'izany ngarako toa? Fomba hoany azahoany an'izany? Tsy maintsy mikariko nareo raha te hanono mpitrandrahana vato tadio fa arena azo avy amin'ny kalanoro no alainareo eny amin'ny karera ka mila manajavitsipika omeny. Say fa kalanoro ahoana koa zany? Fangatsy ireny efa mipetraka fotsiny reo? Tsia ny kalanoro mitantana azy io. Kalanoro be dia ahoana zany? Rovila no mihina atao ary ny sorony rovina. Tsara fipetraka ny fantanisy amintsinam-bolana efa tsy elatsolo zany. Eny ary fa hodinina tsara zany dia makaty aminao zay rehefa mahita ny zazakely io Tsy atao elany eo
mety afara amin'ny anareo azy io raha toa ka tsy tanteraka. Zany ve? Ao fa ezaka izay dia misaotranao. Izay aloha fa angatadalana amin'izay angambako. Ndao ary velomina eo tovolahy dia atandremo aneo azay. Inareo evato nanao tany inona lesona zambara misy azo antenany avy misy azo antenana tokoa fa mafy ihany ny zavatra takiny mafy fa ahoana ony zany hoe voatafaty ny toena ka mila naovana sorona ary tsy maintsy satria mety afara amin'ny antsika raha sy tanterahana zany be lesy dia sorona kosa sorona ompo no tadavany dia ahoana nefa ny afarantsika amin'izany oaleke akosongotaiza koa ty vehilavy adala mora kely raha zany tsisy amin'izany mihitsy satria hotafady dia tsy maintsy anaovana sorona hoy ateo ka raha tsy zany dia mifara amin'ny antsika mihitsy le izy fa ina ary le izy zaza mena vavy le izy zaza mena vavambola voateraka mihitsy zay ny takiny ho alatadra eo amin'ny kareratika amin'ny fotoana sasakanina inona tsara lesy zany zaza kely voatera vao zaza mena vavy hitanaraha le mbola menamena vavakely elo mihitsy sampy lesy dia mbola mampimian'le ty ihany ka zany fanahanakalana zany ho zay le izy mba hafahafa koa lesy zany ka aiza nao hitantsika zazakely mena vava ohatran'izany ezaka hitady lesy tsy maintsy hita io na fomba hoana ny azahoana azy ina re anao fa kosiko salahy dia mba mampitady azy any mpiasa bobaka be reny koa ve lesy raha miaraka tsy ahita zay indrina mantsy vehivavy bivoky efa kaiky hoteraka ny tadiavana dia ino raha masoma raha paterany zay indrindra nge hoay mety tsy ho sarotra ihany raha ohatra ka miray iny tsaratsika ka zay indrindra nge lesy raha tena vonona ikarama zareo tonga dia mirahina nampy atsika fa na izany aiza mila mailomailo tsara tsika tsy mantsy hivoaka tsy ambarakelo ka higahatra eo zay indrindra tsy maintsy ampahifatarina azy tsara zany fa fony zany miandry atsika raha miparitaka ty resaka ty raha langa natolotry ny XL raha teo anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe alina mainty tantara no soratany aloka tefisan ireto avy no anomehana ny tantara aliny sofarantsa Mamitiana Jeremia tany Andriamaharo mirado ary Fanilon'Andrianina. Nandray feo fitidialy. Nanatotoza sy nikirakira ny lafiny ara teknika Mamitiana Jeremia. Mbola itoy